ao Stefania Faru. Stefania Faru, Canen Falateo, Lufatissime, Amena Gesù. L'Italia, anzi, che hanno partecipato di città, di Stefania Faru. Tagliato, di fama mia. Tagliato, di fama vera. Andam, voa, e anche Amen, fatti sia Seul. Amen. Ni Stefania Tufuruana, dia manambara tu mampiona tufa, wa e pati sia anjinge sotto faltano. Fattiamo mera si chiama Ka, il tono si i pipa. Intonasi jangan sanau ari intonasi italmar fama dia fantena gemante di manambar fa ava manafna si gamna fangiana ampare smar si kama dia fama dia si fangi ando mulai fa preparado prima noi anche mangiamo massa a mancare falta. Soja ma passione e mac. Fama partigiano Isaia sta cambiando faltani. Isaia di chamarasi. A soja fa un fortuna sai a fare bulancio. Manafau, manusia itu jampiran sehingga simpan konstitusional. Baru tampaknya yang sangat anjimasa panjang tapi lagi kenal. Anjimasa mahiran nafnane amat panjang. Kami tidak makan osegusa. A funa noi mangia fome ras. Fitane mi faltane rich. Non Gesù Cristo con me. Anche ora tu mi fudina talmano, ma non mangiano fino a mi finasciano. Allora fanno ieri Yalane Rasfane, Atahilane, Bayane Fane, Ayane Fanice, Sachisanwa, Iterizanore, Shachiyane. Amen. Gesù Cristo nel nome del Padre. Amen.
fahago horaisika io dia ak'izay soratra ao amin'ny voalohany fahago ny andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra hovatantsika mameana Jesosy. Koa mananatra voalohany indrindra mba atao izay fanapahana fivavahana fifonana fisaona ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpanjaka mba izay rehetra manana fahefana mba hiaina sy handiara sy manitra izay ampirepanaraka n'Andriamanitra sy ny fahamokarana rehetra. Izany ny tsara nakasitr'Andriamasin'Andriamanitra mpamonjy antsika izay tia ny olona rehetra vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana maro. Amen. Ho an'ny olona rehetra tsakanavaka no nahatrapesan'i Jesosy Kristy. Ary tian'Andriamanitra ho tonga amin'ny fahalalana maro sy voavonjy avokoa ny olona rehetra tsakanavaka. Teamena maro fahamarina ampivo ka mitondra asika hivavaka ho an'ny olona rehetra hatramin'ny tonga hatramin'ny manam-pahefana rehetra na mino na tsy mino mba hahatonga azy rehetra ho tonga amin'ny fahalalana maro sy voavonjy avokoa. Ny fiangonana mahereza mivavaha maro fa ny fiasa mivavaka maro dia maheritra miaraka Andriamanitra ray malala iteranao izay no fitiavanao ny olona rehetra sy ankanavaka ary misaotranao ka mitenao izao mandray izao manambaka tianao ho tonga fahalalana maro sy voavonjy avokoa ny olona rehetra ary misaotra ka atonao anay mazava ny fomba sotrapokarazana izany dia ny fampivavaka fonanao izay efa tsy nahampampiana izany sitraponao izany fa eo amin'ny fiainanay amin'ny andavanandro mamitrandrana zavatra isan-karazany seho dia manavampana anay kokoa mamaina anay kokoa mihetsikera mimonimona mametsina ary manesika izay rehetra velonay hoe manao tsy mety fa ankehitriny no mitenao Andriamanitra dia omeo anay ny hozatra kokoa mitodika aminao Jesosy Kristy ary mivavaka ho an'ny olona rehetra ho an'ny manodidina ho an'ny ankohona ho an'ny namana ho an'ny mpiara-manontolo ho an'ny mpiara-miasa ho an'ny mpampiasa anay ho an'ny mpitodra ho an'ny olona rehetra na manao ahoana fomba na manao ahoana toetra ary eo ny antombavakay sy ny hoe mananay fandraisanay lamina fotsiny amin'ny olona rehetra fa ny tena hatonga azy ho tonga ny fahalalana maro hatonga azy ho voavonjy satria izany ny tsara sady nakasitrahana eo masinao Andriamanitra. Tompo azonao izay fiainam-bavaka ary amafiny ao aminay ny fiasa mivavaka ny maro dia mahery amin'ny anarana Jesosy. Amen.
Samany. Anio alahady fahenina amby roapolo marsa taona 2024 alahady fadimy amin'ny karemy alahady izay hitondranam-bavaka ny afifaba manerana ny sahan'ny FJKM ary natoka ny fitandremana itosotro fitiavana ho fanokafana ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny jobily fisotrondron'olona Andriamatoa Rakotonirina Julien ary ibanjinantsika ny loha hevitra hoe mamerina ho amin'ny fahamarinana ny tompo. Ny lotorjy amin'ny endriny fahatelo no anatanterantsika izao fanompoam-pivavahana izao. Ho an'izay rehetra izay malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy fideran'Andriamanitra dia rahantsika mamaky eo am-pitsanganana ny Apokalipsy. Amin'ny anaran'ny Tompo, lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo, Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Izany tsy atahotra ary izany tsy ankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany ny masina ary ny firerena rehetra ho avy ankohako eo anatrehanao, fa efa nahariary marina ianao. Amen. Iaraka ivavaksika. Ry Andriamanitra Tompo sy Paharanay io,
voreto amin'ny tranonao izay ankehitriny miompo amampanahy idera sy isaotranao tafangony eto izahay noho ny fitiavanao sy ny antsonao satria nytoaminao izahay ka voataona ary nosamborinao karesinao dia misaotranao tompo noho ny mpanomponao izay tonga amin'ny fotoana fisondronoana vokisony zavatsoa izahay ary aoka ny teninao izay inonay fa omenao anay anio mba tsy hiverina foana aminao raha tsy efa nahatanteraka sy ambinina amin'izay andrahanao azy tario izahay tompo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ary toandro fanahy mazoto mba hahaizanay manome voninahitra anao mandrakariva amin'ny andro mpiainanay manontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay omena laza sy voninahitra miaraka aminao ray sy andony an-danitra ary ny fanahy masina amen. Petraka tsika tonga amin'ny fotoana ho an'ny ankizy tanora isika riavana andeha hitsangana isika ankizy tanora rehetra ny ao amin'ny tanketsa no mihira. Iombavaka isika isaoranay ianao Andriamanitra rainay izay any an-danitra fa mbola omenao fotoana indray izahay ankizy sy tanora handrenesana ny fahamarinanao koa dia mitarianao eo feno anay amin'ny alalan'ny fanainao masina amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovana ny vavakay amen. Petraka isika. Ny bokin'ny Sefania
toko faharoa ny andiny fahatelo tapany faharoa Rakizy Tanora no angalatsika ny afatra indray amin'ity anio ity. Rehefa mijery ny bokin'ny Zefania sika dia any amin'ny farany testamenta taloha any Malakia de Zakaria de Zefania. Zefania toko faharoa ny andiny fahatelo tapany faharoa. Zefania toko faharoa ny andiny fahatelo tapany faharoa. Rehefa niarana ity isika dia iara-maki izany amin'ny anaran'i Jesosy, tadiavo ny fahamarinana, tadiavo ny fandeferana. Amen. Tadiavo ny fahamarinana, tadiavo ny fandeferana. Mbola ato anatin'ny vanim-potoana ny karemy sika izao Rakizy Tanora, izay andiniany tena tanteraka. Eto ten'Andriamanitra ity dia milaza amintsika hoe teny mbola tsy miatra ny loza, teny mbola tsy tonga ny fitsaran'Andriamanitra, dia tadiavo ny fahamarinana ary tadiavo ny fandeferana. Eo amin'izany hoe tadiavo ny fahamarinana izany dia teneny ten'Andriamanitra hoe manaova ny marina. Madama ray mpampianatra amina sekoly tsy miankina izay Rakizy Tanora, ny nitongavany ray aman-drenina mpianatra izay mpianatra ampianariny. Tsy nisalasala mihitsy reto ray aman-drenina anatona an'ity madama ray ity. Niteny azy hoe fa maninona kay madama tsy mba nasianao noty ny taratasy-panadinany zanakay? Nefa rehefa nivakinay ny zavatra nataony rehetra tato dia marina avokoa, ary rehefa nitsarainay aza ny taratasy-panadinany dia tena mahazo noty tsara mihitsy nyity zanakay ity. Eozy ilay madama ny tenany reto ray aman-dreny reto. Raha ny zavatra voasoratry ny zanakareo marina dia tena marina avokoa, tsy misy diso ny voarakiny ao amin'ny taratasy-panadinana. Fa raha ny fomba nahazahoany ireo marina rehetrarehetra eo dia tsy afaka ny ametraka noty eto za, hoy ilay madama. Tamin'ny fotoana izay nanaovana ny fanadinana hozy izy ty madama ity dia nivoaka. Rehefa nivoaka nefa za dia nasiako kamera nipetraka tao amin'ny salany nanaovana ny fanadinana mba hanara-maso ireo mpianatra. Fa nandritra ny fanadinana hoy ilay madama dia nijery ny kahe andesina ny zanakareo, ary izay rehetra tao amin'ny lesona dia nadika nyity zanakareo ity. Raha ny zavatra nisoratany izany dia marina avokoa, fa raha ny toetra nanaovany an'ilay fanadinana no hitsarana azy dia tsy nandeha ny fahamarinana ny zanakareo, ka tsy afaka ny ametaka noty eo amin'ny taratasy-panadinana. Nalahelo ilay ray aman-dreny dia ozy izy ilay madama mpampianatra hoe fa mbola mamindra fo aho, tsy mbola asiky noty ahotra boribory ny taratasy-panadinana zanakareo, fa andana teneny ho izy hoe mamerina fanadinana ianao dia amin'ny manaraka mandehana amin'ny fahamarinana. Dia tena zany koa Rakizy Tanora Andriamanitra rehefa mitsara antsika. Isika jerena aty avelany mety hoe marina. Raha tsaraina avy aty avelany isika mety mahazo noty tsara, fa rehefa jeren'ny tompony ao am-pontsika mandeha amin'ny fahamarinana ve isika. Le mandeha amin'ny fahamarinana tian'Andriamanitra teneniny eto dia hoe mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ve isika. Madio ve ny toe-panahitsika, mandeha amin'ny fahamarinana ve isika. Rakizy Tanora dia mbola tsy tezitr'Andriamanitra, dia mbola manana fotoana isika anarenana ny notysika, dia andeha tadiavo ny fahamarinana, andeha tadiavo ny fandeferana. Andeha nge arahantsika mamerina ilay ten'Andriamanitra teo Rakizy Tanora amin'ny anaran'i Jesosy, tadiavo ny fahamarinana, tadiavo ny fandeferana. Amen. Ivavaka isika. Jesosy zokinay io, ianao ilay marina indrindra, satria ianao ilay nanao ny sitrapon'Andriamanitra rainao tamin'ny androm-piainanao rehetra. Ampio izahay mba anana ny fahamarinanao
anao ny fahamarinanao, anao ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa amin'ny androm-piainana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavakay. Amen. Arivavaka isika ry Andriamanitra rainay eo zanakao sy asan'ny tananao tokoa izahay ka mbola omenao fotoana hamaky ny teninao sy hain'ny hafatrao. Ny teninao ilay fahamarinana sady mahavelona anay ary maharitra mandrakizay. Fanahinao masina hiasa mahery etỳ anatinay izay hamaky ny teny. Ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao dia hampahery azinao mandrakariva ary ny vahoakanao tsy hare afa-tsy ny feonao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay teny fahamarinana no anaovana ny vavakay. Amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana sotro fitiavana dia amin'ny Baiboly dia manao amakina ny teny isaky ny alahady farany amin'ny volana. Ho fampatsiahivana ny antom-bavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny kristianina. Iaraka maky sy hiain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha boky Zefania toko 2 manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 1:3. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mandiny ka mieritrereta ry vahoaka lany enatra dia ny ianareo tsy mbola tonga toy ny akofa izay miely indray andro monja dia tsy mbola mahazo anareo ny afi-pahatezeran'ny Tompo ary dia tsy mbola tonga aminareo ny andro irehetana izany. Mitadiava ny Tompo ianareo rehetra ry mpanetry tena eto amin'ny tany sady manatanteraka amin'ny fitsipony, manaova amin'ny marina, manetry tena eo anatrehan'ny Tompo, angamba ho voatsimbona ihany ianareo amin'ny androm-pahatezerany. Ho tohizantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Jaona toko 7, andiny fa 4:10 ka hatramin'ny fa 4:20. Ary ho faranantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny epistilo an Timoty voalohany toko 2, andiny 1 ka hatramin'ny fa 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Teo antenantenan'ny fankalazana dia niakatra tao an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra. Dia gaga ny manam-pahefana jiosy ka vakivava hoe ahoana no ahaizan'ilay soratra masina nefa tsy mba nianatra izy, fa novaliany Jesosy hoe tsy hay ny fampianarako fa anylaina ny irakay. Raha misy olona te hanao ny sitrapon'Andriamanitra dia alalana amin'ny fampianarako izy, na zavatra avy amin'Andriamanitra izany na zavatra teneniko avy amiko fotsiny. Izay miteny zavatra avy amin'ny tenany fotsiny dia mitady ny voninahitra ho an'ny tenany, fa izay mitady ny voninahitra ilay naniraka azy no azo antoka sady tsy misy fitaka ao aminy. Moa tsy nomeny mosesa anareo ve ny lalàna, kanefa tsy misy aminareo manatanteraka ny lalàna. Nahoana aho no tadiavinareo ho vonoina? Dia hoy ny vahoaka taminy, ondranondranany ianao, iza no mitady hamono anao? Ka novaliany Jesosy hoe asa iray monja no nataoko dia gaga ianareo rehetra. Noho i Mosesy nanome didy anareo anao famorana
kanefa tsy Mosesy no nompoirany fanorazanareo dia mamora olona ihany anareo na amin'ny andro sabata aza. Koa raha andro sabata no amrana olona mba tsy hahafoana ny lalànan'i Mosesy dia tezitra amiko ve ianareo raha misy lehilahy anankiray nataoko sitrana somatsara ny tenany manontolo tamin'ny andro sabata, aza dia mitsara araka ny ivelany fa mitsara araka ny rariny. Afatra farako voalohany indrindra ary ny anaovana fangatahana sy fivavahana ary fitalaona sy fisaorana amin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra, mivavaha ho an'ireo filoham-pirenena sy ny manam-pahefana rehetra mba hiainantsika miadana sy mandry fehizay omban'ny firaketam-po-tanteraka amin'Andriamanitra sy ny fitondratena maotona. Izany ny tsara sady sitrak'Andriamanitra mpamonjy atsika, izay tia ny ahavovonjo ny olona rehetra sy ny ahalalàn'izy rehetra ny finoana marina. Satria iray Andriamanitra, iray koa ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia i Kristy Jesoa izay olona nanolo tena ho fanavotana ny olona rehetra. Izany no pirofo mby amin'ny fotoan'androny tokoa fa tia ny ahavovonjo ny olona rehetra Andriamanitra. Ary ny tory izany no nanendrena ahy ho mpitory-teny sady apôstôly, ho mpampianatra ny finoana tena izy amin'ny hafa firenena. Milaza ny marina aho fa tsy mandainga. Amen. Iara itsangana isika anao ny hira efa voalahatra. Manonona trany ny fahamindram-po sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra riavana. Miarabantsika tonga amin'izao alahady fa 24 ny volana Martsa 2024 izao, izay hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ahatsiarovana ny asa fifandraisana sy fampahalalam-baovao anivon'ny FJKM ary araka ny falorana nataon'ny mpitarika dia ankalazantsika ny tompoko
no ny fanomboana ny taonjobily fisondronon'Andriamatoa Rakotonirina Julien. Ko amin'izany dia manona manokana ny fiarabananareo amin'ny anaran'ny Tompo ho aminao sy ny ankonanao any ny fiadanana. Ireo perikopa izay novakiana dia azo fehezina amin'ny hoe maika ny famonjen'Andriamanitra, maika hamonjy atsika Andriamanitra. Ao amin'ny Zefania dia miverimberina ny teny hoe dienim-bola fanararoatra ny fotoana iantsona fiverenana amin'Andriamanitra, iantsona anatona ny famindrampon'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 7 ny mamaiky tsy niady hevitra momba ny lalàna na ny sabata fa ny avonjy ny olona hoy Jesosy. Ao amin'ny Timoty dia maika ary te hamonjy ny olona rehetra ny Tompo miantso atsika hivavaka. Fa amin'izao fanokafa nataon'ny Jobily izao ry havana, ny mpanompon'Andriamanitra sy ny ankonany izay ohatrintsika dia nifidy ny teny faneva ao amin'ny Timoty 2:2-5 manasa antsika hanokatra ny baibolintsika manandrify izany. Timoty 2:2-5. Ireo ny perikopa novakiana fitinina amin'ny lohahevitra maika ny famonjena, fa ity kosa no teny fanevana izao Jobily fisondronono izao. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazatoetra dia mpiasa tsy mahazo henatra mizara tsara ny teny fahamarinana. Amidika teny ombonana satria alahady 4 androany dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo mikeleza aina mba olona voazatoetra eo imason'Andriamanitra ho mpiasa tsy mahazo henatra amin'ny asany, mamoaka tsara ny teny momba ny fampianarana marim-potitra. Mbola isy ny famaranana dia alao aloha ny tapany voalohany no resantsika amin'ity an'ity. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazatoetra, na koa araka ny diema mikeleza aina mba olona voazatoetra eo imason'Andriamanitra. Miasa eo imason'Andriamanitra, miasa eo imason'Andriamanitra. Raha indiny soratra masina malona antsika izay hialo antsika amin'izao taonjobily fisondronono izao, dia teny afatra apetraky Paoly apôstôly ho an'ny Timoty zanany misantatra ny fanompona eo amin'ny fitondram-piangonana. Iverina hiasa indray zany ny tonton fa tsy sotro ronono. Fa i Paoly ry havana tsy mba hoe miteny ka miteny, fa miteny satria efa niainany izay lazainy, efa nataony izay anafarany ny hafa, ary nandray betsaka tamin'izany i Timoty. Efa niainany Paoly izay ambarany eto. Afatry Paoly amin'ny Timoty miasa eo mason'Andriamanitra, mikeleza aina, miasa eo mason'Andriamanitra. Dia toy ny hoe izao ray aman-dreny isotro ronono izao, manafatra antsika, manafatra ny fiangonana, manafatra ny zanany mba hiasa eo mason'Andriamanitra. Raha atomorina ny voambolana hoe mikeleza aina dia misy dikany anankitelo. Voalohany, miseho
eo amin'Andriamanitra. Avao zany fahaloratena ho ndika teny mahazatra antsika mazotoa manolotra ny tenanao fa mikelezahainy eo mason'Andriamanitra. Misy eo mason'Andriamanitra ary ny faharoa aoka ho vonina amin'ny fotoana rehetra. Ny fahatelo dia manao hoe aoka ho mpiara-miasa akaiky amin'Andriamanitra na ho tananankavanan'Andriamanitra. Misy eo amin'Andriamanitra, miasa eo mason'Andriamanitra, misy eo amin'Andriamanitra. Dia tahaka ny hoe manaova fanamarina pahatongavana tsy tapaka eo mason'Andriamanitra. Aoka ho tonga tsy tapaka, avaozy ny fanoloran-tena, mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra. Tonga tsy tapaka, mikely iaina, miezaka fatratra, tsy mitarehetra. Tonga ny ora ity aho, tonga ny fotoana iasana ity aho. Any am-pianarana zany dia rehefa tonona ny anaranao dia tonga tompoko, présente. Raha tia am-piangona dia tonga amin'ny teny Isaia hoe ity aho. Mazotoa manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra. Fanavaozam-panoloran-tena, fanaovana fanariam-pahatongavana tsy tapaka eo anatrehan'Andriamanitra. Zany tokoa ve tonga tsy tapaka ianao tamin'ny asanao? Tianao ho zaraina amin'ny hafa zany, mazotoa manolo tena ho an'Andriamanitra, manao fanamarina pahatongavana amin'ny toeram-piasana sasany dia tsy misy fiantsoana anarana. Tsy misy olona miandro hoe tonga ra-potoana ve ranony, na mpampiasa miantso hoe efa ho ambraonao ve ianao. Tsia, milina miasa dia vakina eo ianao, ara-potoana sa tsy ara-potoana. Ho antsika pino dia manomboka ny alahady miasantsika. Eo isika no maneho miariary, tsy eo mason'Andriamanitra ihany fa eo maso ny mpiara-mivavaka koa, ny fahavononantsika amakivaky herinandro, manavao fanoloran-tena hiasa ho an'Andriamanitra. Tsy misy zany hoe kristianina ka manao ny asany andavanandro nefa tsy manana fanamarina pahatongavana tia am-piangonana. Tsy kristianina zany. Foana ny herinandro ao rehefa tsy natolotra ao an'Andriamanitra ny asanao, natomboka ao tamin'ny fanoloran-tena tia amin'ny fiangonana ny asanao. Dia toraka izany koa vita ny isan-kerinandro ohatra ny alahady tahaka izao, fa ny tontolo andronao dia atomboka ao amin'ny fanavaozam-panoloran-tena eo imason'Andriamanitra. Inty aho Andriamanitra, tonga anao zaridaina. Inty aho Andriamanitra, tonga eto amin'ny toeram-piasako. Miasa eo mason'Andriamanitra, manaova fanamarina pahatongavana eo imason'Andriamanitra. Ry havana malala, antsoin'Andriamanitra isika rehetra havaozy isanandro ny fanoloran-tenanao eo amin'ny asanao, ho toy ny fanoloran-tena amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ihany zany. Na inona ataonareo dia ataovy toy ny ho an'ny tompo, hoy ny soratra masina. Miasa eo anatrehan'Andriamanitra ao amin'ny toeram-piasana izay nametrahana anao, na akalamanjana manao zaridaina io, na any any efitrano miazona birao. Manaova fanamarina pahatongavana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny faharoa, aoka ho vonina amin'ny fotoana rehetra ilahan'Andriamanitra anao. Izany koa dia dikany hoe mazotoa manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra, olona voazatoetra, na koa ny hoe miasa olona voazatoetra eo mason'Andriamanitra. Vonina amin'ny fotoana rehetra
ilan'Andriamanitra anao, mahavaly ny filan'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana rehetra, na raha oviana ary na aiza na aiza. Io tena mahasamihafa ny mpiasa manao 30 andro fanjava raiky dia ho tonga dia tsy ho tonga hiditra amin'ny valo amin'ny valo, miditra amin'ny sivy tsy manino, na amin'ny folo koa ary mbola ekena ihany. Fa tena hoe vonona amin'ny fotoana rehetra, manome mihoatra ny fotoana izay mety voalahatra atao amin'ny fifanarahana arak'asa. Ny na amin'izao ka hatramin'izao ihany, mihoatra an'izay efa ambony apanga. Dia mazoto ery koa zato mpiasa na alahady aza maka an'ilay miasa mba azo karama fanampiny. Fa ny asan'Andriamanitra dia iantsonantsika azoto an'olotra ny tena ho an'Andriamanitra, ho vonona amin'ny fotoana rehetra, ilan'Andriamanitra anao. Vonona amin'ny fotoana rehetra, mahavaly ny filan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Izay ny asa ry havana raha kristiana ny miasa. Dia mba isao hoe oviana ianao no nanao asa mihoatra amin'izay no takiana taminao. Misy mangataka aminao maily iray dia ataovy maily roa. Raha misy namelively anao ndray mandeha dia ataovy hoe inona koa mbola fanampiny. Dia lesina ny takolaka vy dia atoloroka eny havanana. Afaka manao gadove ianao amin'ny asanao, sasatrinao, tsy hiasa indray aloha, tsy hiasa indray aloha. Maty eo ny voninkazin'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa vonona amin'ny fotoana rehetra hamaly ny fanontanian'Andriamanitra. Aza donoina fa ny asa eo an-tanimbolon'ny tompo, ninona asa ataontsika dia hotsenain'Andriamanitra amin'ny fanontaniana ny ampamboaka. Ety mety adinina ianao ny hoe nakaizany tahaka izao, fa nakaizany felam-boninkazo teto, na nakaizany taratasy tahaka izao ho antsika miasa birao. Mety tsy ho voavalinao, nakaiza tokoa moa ilay vonin-draozy teto, nisy ny tangon-gambe. Fa vonona ianao hamaly ndray andro any ny fanontanian'Andriamanitra, nanahoana ny asanao. Sotro ronono ianao, nanahoana ny asanao. Hoy Andriamanitra tena ao jereo atokotany-piangonanao ka reo tsy hitanao Andriamanitra, reo izy ireo. Ho antsika koa amin'izao dia feritreritra ny hoe ilay hoe mahazotoman'olotra ny tenanao an'Andriamanitra dia hoe vonoina amin'ny fotoana rehetra. Paoly moa raha manoratra ho an'ny Timoty dia miteny hoe mitoriana amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana. Izany ty asa ty mivonoina anao gado amin'izay fifanarahana arak'asa nataonao any amin'ny toeram-piasanao any raha tena kristianina ianao. Indraindray ry havana tadiavina eo toeram-piasana ianao tsy hita, antsoina tsy mandray, afarana tsy mamaly. Izy ianao zany. Mpiasa-panjakana angatra. Matoto. Fa tsy zany sika rehefa miasa. Tsy hoe ny mpiasa-piangonana ihany, fa ny fijoroan'ny kristiana eny amin'ny toeram-piasana dia anehoany favonona amin'ny fotoana rehetra izy, satria tsy miasa ho an'ny mpampiasa fa miasa ho an'Andriamanitra. Anio dia antsoina isika fiangonana, antsoina ianao sy ny ankonanao, fa antsoina indrindra koa ny komity mba ho vonona amin'ny fotoana rehetra hitarika ny fiangonana amin'izao jobily fisotronono izao. Ny fahatelo ao anatin'izao andinin-tsoratra masina izao, mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazatoetra dia misy filazana hoe
aoka ianao ho tanana kavanan'Andriamanitra. Aoka ho vonina amin'ny fotoana rehetra fa aoka koa ho tanana kavanan'Andriamanitra. Tsy miasa irery fa tena mametraka an'Andriamanitra eo akaikinao, manohana anao, tanana kavanan'Andriamanitra. Indraindray dia avelantsika tia mpiangonan'Andriamanitra, tonga ihany sika nanao fanamarena pahatongavana tia mpiangonana fa tavela tia Andriamanitra dia ianao rery sy ny fahaizanao no any amin'ny toeram-piasanao. Fa eto tena hoe io mason'Andriamanitra, tsy hisaraka aminao Andriamanitra, tanana kavanan'Andriamanitra ianao amin'ny asanao. Aza tao ankilabao Andriamanitra ka manao hoe za zao neto fa ianao mijanona tany am-piangonana tany, izay tiako ataony atao. Aza mifanelongelona isika. Mieritreritra isika ry havana amin'izany ny asa ampanaovana antsika ao amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Aoka tena fifaliana ao anao mihitsy ny hoe tanana kavanan'Andriamanitra amin'ity asako ity. Mahafaly ny sasany hoe tanakavanan'ny olom-panjakana ambony anankiray, tena tanakavanany mihitsy iny. Fa aoka hifaly ianao satria tanana kavanan'Andriamanitra. Piara miasa kaiky amin'Andriamanitra ninona asa ataonao ka ataonao io mason'Andriamanitra, avononanao amin'ny fotoana rehetra dia tanana kavanan'Andriamanitra ianao. Ny fehindriavana dia izao, ny teny hoe voazatoetra, tsy ilay hoe fizahan-toetra mahamay ka hoe hiaretanao fangiry firiana, fa ny voazatoetra dia fanambaran'Andriamanitra amin'ny fotoanany ny fahafampony tamin'ny asa nataonao. Izay ho voambolan'io. Tena mamoaka fehi-kevitr'Andriamanitra ny hoe vita ny asanao, afa-po tamin'ny asanao. Mety tsy dia nieritreritra an'izany loatra angamba raha kotonirina Julien teo am-pifantenany ity teny faneva ity, kanefa dia izany no heviny. Tsy hoe fizahan-toetra ilay karazana fanadinana mafy isondrotana kilasy amin'ny finoana, fa tena fehi-kevitr'Andriamanitra amin'ny farany hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ahafa-po an'Andriamanitra ny asa izay nataonao rehefa nataonao teo anatrehany, vita fanamariana pahatongavana tsy tapaka ianao, nantsony tamin'ny fotoana rehetra ianao dia indro fa voniny ary tsaroany, tena tanana kavanana ianao. Ry havana malala, tsy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay hotrontsika amin'izao fanokavan'izao ihany, tsy ho an'ny komity irery koa, fa ho antsika rehetra efa misehatra eo amin'ny asa na koa miomana ho amin'izany milofa amin'ny fianarana dia tadidio fa ny asantsika dia asa miiva eo amin'Andriamanitra. Naiza misy ianao, marina ny fampivezana hoe misy fanamariana pahatongavana izy ity fa tsarovy ianao manokana maha-kristiananao, naiza ninona asa ataonao manova fanamariana pahatongavana inty aho, tonga indray eto amin'ny biraoko, eto amin'ny toeram-piasako, vonina amin'ny fotoana rehetra hiasa ho anao, ary aokao ho tanana kavananao Andriamanitra dia ho afa-po amin'izay nataoko ianao. Ny tompo izay manafatra antsika hiasa ny fanahy masina, ampijoro antsika hiasa tsara ka ahafa-po sy ahafaly an'Andriamanitra izay rehetra ataontsika eo amin'ny asa ataontsika andavanandro. Amen.
iombavaka sika riavako ry tompo malalo miovitrovotra ny tenanay mangovotra ny tongotray menatra anao izahay raha nandreny sitraponao ainao Andriamanitra maika ny amonjy anay izahay no tsy miraiky izahay tsy taitra ary tsy rototra amin'ny famonjenao fa mbola variana milona amin'ny tsy fahamarinana variana milona amin'ny fahotana maro samihafa mieritreritra fa mbola ho lavo ty fiainany ty mihevitra fa mbola hoelenao Andriamanitra vao ho tonga hitsara anay ka milona amin'ny fahotana izahay ainao ilay Andriamanitra tsy to ainao ilay Jesosy Kristy mpamonjy anay efa maika loatra ny amonjy anay anala anay ao anatin'ny fiainam-pijaliana mampahery anay ny teninao ny isehonay mandrakariva eo masonao amin'ny fanaovana ny asanay indrindra eo amin'ny fanaovana ny asanao Andriamanitra mba ho tonga tsy tapaka izahay mikely aina tsy mitaretrretra mazoto amin'ny fanoloran-teny isan'andro amin'ny asa izay ataonay tsy dia izany loatra nefa izay Andriamanitra fa matetika izahay no manapatapatava tsy manome lanja ny asanay eny ny asanay raha mety mampatahotra anay ny manapatapaka izany fa rehefa manao ny asanao Andriamanitra izahay dia tsy mamenatra anay akory ny manapaka amin'ny fanaovana ny asanao mampahery anay ny teninao Andriamanitra ho vonina amin'ny fotoana rehetra ka ho hitanao Andriamanitra mahavaly ny filanao Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ary manome mihoatra aza amin'ny asanay mety vitanay izany rehefa mandinika ny tenanay izahay dia toa tsy mba tratranay izany amin'ny asanao Andriamanitra indraindray dia mora malemy izahay indraindray dia na zavatra tsisy dika anazy dia tsy hitanao izahay manapaka lava amin'ny asanao izahay mampahery anay ny teninao mba ho tanakavananao Andriamanitra amin'ny asanay rehetra indrindra amin'ny asa fanompoana mametraka anao Andriamanitra eo akaikinay mametraka anao Andriamanitra ho mpiara-miasa akaiky aminay matetika any amin'ny sehatra izay misy anay ihany dia toa tsy mba mahafaly anay no mirehare hoe tanakavananao izahay Andriamanitra fa ny mahafaly anay indraindray dia tanakavanan'ny mpitondra fanjakana tanakavanandreo izay ambony toerana mihoatra noho izahay fa ainao te hamonjy anay ka mampitraka anay indray maika amin'ny famonjena anay ka mampahery anay hoe izahay reto dia tanakavananao Andriamanitra tanakavananao izahay indrindra amin'ny fanaovana ny asa fanompoana izay sitraponao nambaranao taminay ka tsy tanterakay Andriamanitra dia hifonanay eto anatrianao mifona aminao izahay tamin'ny izay mety tsy fahatongavanay mifona aminao izahay tamin'ny mety izay tsy fahavononanay mifona aminao izahay Andriamanitra tamin'ny tsy fanomezanay sehatra ho anao fa izahay eo amin'ny tanakavananao sy izay rehetra fahotanay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao vitanay hifonanay angatanay famelan-keloka avy aminao indreto izay Andriamanitra vona ny verina amin'ny fahamarinana vona ny toetra amin'ny fahamasinanao amen
Fitiavana ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotatsika teo anatrehan'ny tompo ary ny bebaka marina tokoa mitsangana andray ny teny soa mahafaly atotro ny tompo atsika ho famelana ny helokontsika. Hoy ny tompo, izao ny lazainy Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely, mbola ho lazaina indray eo amin'ny Joda sy eo amin'ny tanàna n'izao teny izao. Raha ampodiako avy amin'ny fahababony izy, ho tahiny Jehovah ne ianao, ry fonena ny fahamarinana sy ny tendrombohitra ny fahamasinana. Fa ny fanahy ihany dia misotroko ary ny fanahy miaosa rehetra dia ho vokisako. Amen. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina miderahany tompo. Atsika zay vao vela heloka dia andeha ambaratsika pahibe maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra raitsy to manao lanitra sy ny tany aho ary mino ao Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tontsika izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjy nijalina nanapaka ny Pontio Pilato nodona tamin'ny hazo fijaliana matika ny alevina nidina tany amin'ny fiainany tsita tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra niperoka angavan'Andriamanitra raitsy to avy any aviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manera n'izao tontolo izao vonona ny olona masina famelan-keloka tsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petratsika
amin'ny fanokafana tahaka izao dia atolotra ny olona izay hitodiana manokana, ny komity mitantana ny asa ampaherezina amin'ny soratra masina izytsika fiangonana ary dia farana mivavaka ny fanokafana riavana. Ko dia manasa an'Andriamatoa Rakoto Nirina Julien sy ny ankonany mba handroso ety anoloana. Izany lehilahy sady tavy volony izany Rakoto Nirina Julien. So dia mbola tsy fantatsika fa ity izy ity matony zaridaina ohatran'io dia izy ny teo io ny Rakoto Nirina Julien. Tsy ampanangatana izy mbola tsy nahafantatra azy raha tsy voazao fa averandray ve le tavy ny volony. Misaotra rindra tompoko. Araka ny fanapahan-kevitry ny sanambaratonga dia hisaotra an'Andriamanitra no nijobily fisotrondronono ny mpanompon'Andriamanitra isika miara-basy ny ankonany ary dia ho tsangam-bato toana entiny miatrika amin'ny fisotronono vola 10 millions ariary no atolotra amin'ny famaranana 7 oktobra taona 2023. Ankoatran'izay amin'ny fotoan'io dia isy ny fiaraha-misakafo an'izay tandrify izany ary dia mbola izy koa ny fanafiana azy mivady sy ny zanaka mbola eo ankonany. Mbola eo ankonany izany dia ifredy tsy ilay rivodozana eribe akory. Reo izy telo mianaka. Rehetra moa izany efa manana ny tokantranony. Dia ny fanokafana androany koa dia nandraisantsika anjara tamin'ny fanafiana azy telo mianaka. Misaotra ny komity tamin'ny fikarakarana na dia vao tamin'ny alady teo aza no natolotra ny asa dia nandray izay tandrify azy izy ireo. Iza kosa ary ny komity hitarika antsika fiangonana amin'izany asa izany. Dia indreto atolotra antsika ny firafitry ny komity dia ny baraon'ny fiangonana rehetra ny solotena roa isaky ny sampanasa asa ary fikambanana eto amin'ny fiangonana. Atolotra antsika mitsangana iny amin'ny toerana misy antsika ihany isika ny avy amin'ny sampanasa AFF Ravelo Arimanitra Voangy Ramorasoa Anitry ny Tiana. Ciao Ramorasoa. Avy amin'ny Akany Ravelo Manatsoa Hortensia. Avy amin'ny baraon'ny fiangonana dia ny mpitantsoratra Rabe Nirina Tiana Nirina. Andriamanjato Ramiandrosoa Mbola. Ravelonjato Tsiory Dakadis Keny. Izay ny alatsiny no ny antony asa mandraraty sy eto an-toerana. Ramaefanjatovo Ndretsa Ratsiraonana Frank. Ireo zany zahay ao amin'ny baraon'ny fiangonana. Manaraka dia ny avy ao amin'ny dispensaire Rasolo Mandimby Rivosan. Ny avy ao amin'ny sampana Dorcasy Rasolo Arimanana Hanitry ny Tiana Razafindravola Claudia. Razakanay Voihaja sy Ramiandrosoa Narjona ny avy ao amin'ny FDL any aorina. Ravonjatovo Ty Fandresena ny avy amin'ny mpandray fanasan'ny tompo. Rakoto Arinivo Tantely sy Ralalao Arivonilanto ny avy amin'ny sekoly Alahady.
raha mily manitra lalamianta sy lova ginobel ny avy amin'ny safifa randria manana nirina sy rakoto arisosa olonirina ediany avy amin'ny sampati avy amin'ny sampana tanora kristianina zokony alantsiny ny anarana feno verso sy vololona avy amin'ny tsantany fitiavana randria miarana asainandrianina sy rakotomanga tsy lavina avy amin'ny vondrona fototra laika rarijanona ery sy randriana solo lalaina efa ny ambony any dia andrasana kosa ny avy amin'ny sampana vovokomanga ny sampana lela kristianina ary ny sampana kristianina tanora zandriny rehefa nofidina ny birao teo anivon'ny fivoriana tamin'ny herindriavana dia atolotra sy antsoina hoety anoloana kosa ireto araka ny andraiky ny avy ny filoha Andriamatoa sy Ramatoa isany alohan'ny fanonana ny filoha dia Dakadisy Keniza efa voalaza teo ny fialantsiny fa tsy eto antoerana ny filoha-panampy dia Andriamatoa Rarijaona Hery avy amin'ny VFL ny mpitantsoratry ny fivoriana dia Ramatoa Ramilimanitra Lalamianta avy amin'ny sampana fifoazana ny mpitantsoratry ny vola dia Andriamatoa Rakotomanga Tsilavina avy amin'ny tsantany fitiavana ny mpitahiry vola dia Andriamatoa Ravelonjato sy Ornirina avy amin'ny birao ny fiangonana ny mpanolotsaina dia Rabe ny Harrison Tinanirina avy amin'ny birao ny fiangonana ary Randria manana nirina avy amin'ny sampana mpanazava stily tsy voatonina tao amin'ny birao ny fiangonana Elantsiny dia ny namana Ratsirahonana Frank izay mpikambana ao anatin'ny komity amin'ny mahabirao ny fiangonana azy ireo ry havana ny birao izay mitarika ny komity ary araka ny fanonana teo ireo komity hitarika antsika fiangonana amin'ny fanatanterahana ny asa mikasika ny jobily fisondronon'ny havatsika Rakotonirina Julien sy ny ankonany ndeha hitsangantsika mitodika aminareo araka ny hira teo hoe tsy angina reny oby dia hoy ny soratra masina mpanompoko ianao efa nofidiko ka tsy mba nariko aza matahotra ianao fa mombanao aho aza merikerika foana fa izao no Andriamanitrao mampahery anao sady mamonjy anao eny ny tantananao amin'ny tanana kavana ny fahamarinako aho ho an'ny komity miasa mitahotra sy niofotra atanteraka ny famonjena nareo ary ho antsika fiangonana manontolo dia hoy ny soratra masina fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana atanteraka ny sitrapony hivavaka isika Andriamanitra rainay io isaoranay ianao no ny mbola nazahoanay ny asa ho anao niara-ny asa teo tanimbolinao ary afaka mankasitraka manokana anao ankehitriny no ny fahefan'ny mpanomponao ny asa nampiandraketana azy hatramin'izao fotoam-pisondronono izao manomboka ny azakazaka amin'ny fanamarian'ny jobily izahay amin'ny tiany ity mialo avanay fa tsy hotody amin'ny tanjony izahay raha tsy savainao lalana mialo avanay tanterao amin'ny mpanomponao fa mpanompo efa novidinao izy tsy arianao tanterao amin'ny reto komity ny asan'ny fanainao masina mba hitarian'ny fiangonana amin'ny tahotra sy ny ovotra atanteraka famonjena ho azy ireo koa fijoroany ao anatin'izao asa izao tanterao aminay fiangonana manontolo Andriamanitro ny teninao fa ianao no miasa amin'ny fikasana sy ny fanaovana atanteraka ny sitraponao ho vita izao asa izao hiariariny ny voninahitra ao
ho fifalian'ny mpanomponao ary tomboanay komity sy ny fiangonana manontolo amin'ny finoananao lay tompony asa. Misaotra tompo no ny famindramponao ao amin'i Jesosy Kristy mianoka mamalia ny vavakay. Amen. Koa dia amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ary no ilazana fa misokatra manomboka izao anio izao ny taonjobily fisotrondronon'ny havantsika Rakotonirina Julien. Dia ny tompony ombantsika eo mpamakivakiana ny fotoana rehetra hiasana ny amin'izany. Ho voninahitra Andriamanitra irery. Amen. Petraka ianareo. Dia sika riavana iombona atao anatin'izao vavaka fangatahana izao. Vavakisika. Ry tompo rainay mandrakizay eo, mameranay amin'ny fahamarinana ianao ka mamonjy anay. Indreto izay manolotra ny tananay eo anatrehanao fa maika amonjy anay loatra ianao. Ankehitriny Andriamanitra dia iombonanay eto anatrehanao ny vetsiventsiponay izay tianay ho tanteraka amin'ny fiainanay. Tianay indrindra raha ny toe-panahinao Andriamanitra ilay fahamarinana no mba toe-panahinay koa. Raha miatrika ny asanay izay, raha miatrika ny fiainan'ny tokantranonay izay ao anatin'ny ankohonanay ao, raha miatrika ny fianaranay izay anananay tanjona tsara eo anatrehanao. Dia enao anafihery, enao an'olotsaina, enao ampahery aminay ao anatin'ireny sehatra maro samihafa ireny. Eo anatrehan'ny olana maro samihafa, eo anatrehan'ny adi-panahy, eo anatrehan'ny adi-piainana rehetra, ampio izahay tsy hivoaka amin'ny fahamarinanao fa hiazona ny fahamasinanao. Eo ihany koa ny fiainam-panahinay Tompo, ataovy miorina ao aminao ny finoanay mba hijoro vavolombelon ny teninao. Tsy ho mora rava amin'ny zava-misy, tsy ho mora reraka amin'ny toe-javatra izay mitranga ihany koa, fa anana finoana matanjaka satria atrehinao sy eo an-tanakavananao ihany koa. Mivavaka izay Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ao ny filoha izay napetraka ao hitondra anay. Ampaherezo izy amin'ireo andraikitra maro samihafa izay omenao no sahaniny. Ireo ambaratongan-drafitra rehetra, ny fohim-pensy no daparitany, ny fitandremana, omehoery amin'ny fanaovana sy fanatanterana ny azakazam-panompona rehetra, ao koa ny azakazaka masina rehetra izay omenao anay tsirairay avy. Mivavaka izahay ho an'ny FIFAB FJKM an'olotsaina ampahery ireo izay ao anatin'izany ianao Andriamanitra mba havita ny anjara asa fanompony ihany koa sy izay andraikitra napetraka ao anatin'izany. Ity fitandremana maminay ity Andriamanitra izay nametrahanao mpitandrina hitondranay ihany koa dia ianao no ampahery azy amin'ny alalan'ny fanainao masina izy sy ny ankonany avy tany iraka izay ampanaovinao azy. Nomenao birao mpiangonana ihany koa izahay, torory-saina indry izy ireo Andriamanitra azahoany manao ny asany ary ahatanteraka izay efa antso nandrahanao azy ireo ihany koa. Ao ireo sampana maro samihafa, ireo fikambanana maro samihafa, ianao no an'olotsaina mandrakariva anay rehetra mba anome fahazotoana, anome fahavononana ihany koa. Ka raha tonga ianao Andriamanitra dia ho hitanao eo izahay tsirairay avy, ho vonina amin'ny androm-piainanay rehetra, amin'ny fanatanterahana ny asanao, ho fampandrosoana ny filazantsaranao ihany koa. Mivavaka izahay ho amin'ity firenena ity. Andriamanitra, ianao anie no hiaro izao firenena izao. Ianao ihany koa no anampy any vahoaka malagasy rehetra izay hianjadiny ny fahasairanana. Ianao ihany koa no anome saina indry ho an'ireo mpitondra rehetra amin'ny andraikiny avy mba ahatsapa izy ireo, fa ianao Andriamanitra ny fidy azy ary ny asanao Andriamanitra irery ihany koa no tanterahana izy ireo. Sitraka indrindra Tompo ny manatambatra izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarin'i Jesosy Kristy anay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra.
omeo anay anizana sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloko taminay aza mitondra anay ho mivakam-panahy fa manafanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. raiso ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'ny tompo hitahy anareo ny tompo ka hiaro anareo hampamirapiratra ny tavana aminareo ny tompo hamindra fo aminareo hanandratra ny tavana aminareo ny tompo hanome anareo fiadanana mandihana amin'ny fifalian'ny tompontsika amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.